Fa mahakasika kosa ny famatsiana rano nisy ny fikorontanana teo amin'ny famatsiana rano omaly tamin'ny tapana atsimo n'Antananarivo iny vokatry ny fahasimban'ny fantsona tao Ambohiandra nitondra ny avy eo anivon'ny Jirama fanazavana misimisy kokoa moa ny mahakasika an'izay. Efa miverina ny famatsiana rano amin'ny toerana maro eto an-drenivohitra na dia mbola misy ny toerana izay mbola ahitana olana raha ny fanazavana izay noentiny tompona ndraiky ny serasera eo anivon'ny orinasa Jirama. Alarobia tokoa dia nisy fikorontanana ny famatsiana rano ny tapany atsimon'ny tanàna Antananarivo. Ny antony dia nisy maly maraindray tokony tamin'ny 7 maraina tany dia nisy fantsona lehibe tratran'ny fahasimbana zany teo Ambohiandra. Lehibe io fantsona io ny fahavoazany ary nitako fotoana lavalava zany ny asa fanarenana atao anazy satria maly hariva no vita ny asa fanarenana. Vokatr'izay zany asa natao zay dia tapaka amin'ny famatsian-drano amin'ny faritra nanomboka teo Amandoseza, eny Ambohiandra, Tsimbazaza, Katoa, Maroa, tonga hatraty amin'ny Fort-Volant, Fiadanana, Mahamasina, nandeha Andrefanambojanahary, Tanjombato, Akadimbahoaka, Andoharanofotsy, tonga hatramin'ny Bevalala, Malavolona, Iavoloha, Bongatsara. Rehefa mifatapahana tahaka itony moa zany dia misy fiantsaikany lehibe any amin'ny mpanjifa ilay izy satria tapaka ny famatsiana rano. Ny tiana ho tenenina zany ny ambin-drano tany amin'ireo simben-drano sisa sy ny tany amin'ny fantsona zany, fantsona mitondra rano ny amin'ny isa-tokantrano sisa no nampiasaina, ka rehefa ritsy ireo dia tsisy tsony raha nampiasaina. Ariva ozy vao tafaverina ny famatsian-drano. Ny fiverenan'ny rano tsy tahaka ny jiro hoe eo ny eo dia tonga any amin'ny isa-tokantrano ny rano, fa ny rano mbola mameno ireo simben-drano, zay vao mandeha miparitaka amin'ireo fatin-drano makany amin'ny isa-tokantrano. Marina fa lavalava ihany ny lalan'ny rano amin'izay fotoana izay satria miala aty amin'ny toeram-pamokarana ao Amandoseza dia any Bongatsara any zany ny farany atsimo amin'ilay izy, ka ny faritra aty akaikikaiky ny foibe famokarana zany mahazo rano aloha, fa ireo faritra any amin'ny lavidavitra zany dia mety mbola misy fahasahiranana izay famatsiana izay satria androany maraina zao zay amin'ny faritra malaza dia mbola nahazo fitarainana zay hoe mbola ambanibe ny tosika ny rano. Mampiayan'ny mpanjifa matetika ny lokon'ny rano izay manompo mavo, tsy misy ny tokony ahina raha ny voalazan'ny Jirama. Amin'ny fatapahana tahaka izao ihany koa dia amin'ny fiverenan'ny rano zany dia atsapitsika mpampiasa rano ny tokantrano fa somary mety hanompo mavo ny rano. Ny antony dia iarahantsika malala fa tapaka amin'ny famatsiana, dikan'izay zany ritra ny rano anatin'ny fantsona, ka rehefa miverina le rano dia misy pression miaraka amin'iny rano iny dia mikoka amin'ireo misy dépôt zany anatin'ny fantsona, dia iny dépôt iny zany mitaky an'ilay somary ohatran'ny lasa mavomavo ny rano any tokantrano. Marihana fa rano voadia tao Amandoseza iny rano tonga any amintsika iny ary azo atsika dia azo ampiasaina amin'izay ampiasana azy. Manentana fotsiny zany izay eto anivon'ny Jirama satria mitako fotoana lavalava ny famenonana ireny simben-drano ireny, ka mba angatahana zany sika mba ho amin'ny tena filana andavanandro zany mampiasana ny rano aloha atao anatin'ny fotoana voafetra ihany. Ireo izay manana fitarainana manodidina ny jiro sy ny rano moa dia afaka mandefa mailaka amin'ny info@jirama.mg na ihany koa miantso ny laharana 35 47 ho an'ny Telma fixe, 03 35 47 ho an'ny Airtel ary 032 32 035 47 ho an'ny Orange.